Fa miarabantsika tsirairavindray tratra ity alakamisy maraina fa 7 oktobra ity no asaovan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fandarana eto ary mirary mba hitondra vokatsoa amin'ny fiainantsika tokoa izany. Raha indirantsika ny amin'ny mofon'ainan'io dia vavaksika. Ny Tompoandriamanitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Sotroana izay fa mbola meno zava-tsoa indray ankehitriny. Ny afahanay mandray fahasoavanao, ny afahanay miray aminao, ny afahanay mitalao aminao ary ny afahanao ihany koa manamboatra anay. Foazy ny fomapanahinay ary aoka ifantoka aminao reherzay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofon'ainantsika androany dia manao hoe fanavaozana ara-pahasalamana. Naraina amin'ny Salamo fa 1:30 ny 5:20 sy ny 20 manao hoe izay manome hanina ny nofo rehetra fa mandrakizay ny famindrampony, mideran'Andriamanitra ny lanitra fa mandrakizay ny famindrampony. Amen. Noho ny fitantanany dia nanome fahazavana momba ny fananganana toeram-pitsaboana izay ahafahan'ny marary mahazo karakarana araka ny fitsipiky ny fahasalamana ny tompo tokony ampianarina ny olona hiantehitra amin'ny fitsaboana omen'Andriamanitra dia ny rivotra madio, ny rano madio, ny sakafo tsotra sy ny fahasiza rehetra mahasalama. Ny ezaka rehetra atao amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina dia tokony orina amin'ny foto-kevitra ara-pitondratena. Ireo mpanohana ny fanavaozana izay miasa ho voninahitran'Andriamanitra dia iorom-paka tsara amin'ny fitsipika ara-pahasalamana, ikolokolo fahazarana tsara izy ireo. Mila fahalalana marina ny olona noho ny fomba fiainany feno fahazaran-dratsy dia nahatonga fahoriana tsy alazaina ho an'ny tenan'ireo lehilahy sy vehivavy taranaka ity. Manana asa tokony ataony mpitsabo ho fanatanterana ny fanavaozana amin'ny alalan'ny fanabeazana ny olona mba ho taratsy izy ireo ny lalàna amin'ny fiainana ara-batana. Tokony ampahafantarina ny olona ny fomba fihinana araka ny tokony ho izy, ny fomba fiasa ara-pisainana tsara ihany koa, ny fomba fiakanjo izay mahasalama ary tokony ampianarina azy ireo ihany koa ny hampirindra ny fahazarany amin'ny lalan'ny fiainana sy ny fahasalamana sy ny ihany koa mba hiala ny amin'ny zavatra izay mampiankin-doha. Misy asa lehibe tokony atao tokoa raha tanterahana ny fitsipiky ny fanavaozana ara-pahasalamana dia efa matotra hety amin'ny afatsy ny anjely fahatelo tahaka ny tanana amiray amin'ny vatana tokoa io asa izay ataontsika io. Fifatohana sy firaisan-tsaina ny tokony ho hita eo amin'ny asa atao. Ilaina izany na eo amin'ny asa mpitsabo na eo amin'ny sehatra asa rehetra fiomanana ho amin'ny andro lehiben'Andriamanitra. Ampianaro ny fomba fisorohana aretina ny olona. Lazao izy ireo tsy hikomy intsony amin'ny lalan'ny natiora ary hanaisotra ny sakana rehetra ka tsy ho azon'ny natiora atao ny hiasa malalaka hamerina ny amin'ny laon'ny zavatra izay tsy mety. Tokony havela ampiasa ny hery manasitrana izay ananany ny natiora. Raha ny fahazavana avy amin'Andriamanitra no omena toerana voalohany, raha resin'ny fahamarinana ny fahadisoana dia isy dingana lehibe ho vita eo amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana ary tsy maintsy atao nefa izany mba hahafahantsika manana firindrana na eo amin'ny fomba fanao na eo amin'ny fotom-pisainana ary indrindra tian'Andriamanitra mba hanana vatana salama isika, tsy saina salama na fanahy izay mavita mifantoka ihany fa ninona zavatra irintsika atao raha ny vatana ny tsy salama dia zava-poana ny ezaka atao ihany koa eo anivon'ny fanahy. Vavaka isika. Sotranao zaray hoany amin'izany toromarika omenao anay io izany. Ampianaro izahay mba hikajy ny fahasalamanay, manomboka amin'ny fahazarana tsara ao amin'ny tokantranonao, ka ialana ny fahasaran-dratsy izay manimba ny fahasalamana fa hanavao ny zavatra rehetra izay amin'ny alalan'ny fandraisana ihany koa ny ireo tombotsoa rehetra avy amin'ny alalan'ny natiora. Aminaran'i Jesosy. Amen.
Santa